Miaraba anao indray amin'ity maraina ny alahady fa 20 ny volana jolay 5 sy 2 ity hiaraka aminao androany hiresadresaka aminao amin'ny zavatra izay azontsika ho zaraina androany. Tsy mandeha ny kamerako, mialatsiny. Non, déconnexion. Ok, dia miezaka manao izay azoko rehetra atao mba ahafahantsika miatrika an'ity herinandro manaraka ity, apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra mandrakariva izany etaetantsika izany mba tsy ho hisy etraketraka na herisetra azontsika avy any amin'ny Satana, fa aoka ny herin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra no hiasa mandrakariva ao an-tokantrano tsirairay izay misy atsika amin'izao fotoana izao. Aza vela mandeha irery ny fiainanao fa aoka Jehovah no hitatana anazy amin'ny zavatra rehetra izay hoentinao, n'inon'inona projet izay mahazo anao
izay tianao hoentina mandritra nyity herinandro ity. Ny fandaharantsika androany dia miaraka amin'ny RFM 2A isika ao anatin'ny onjam-peo izay ho hitantsika ao amin'ny Facebook personnel koa amin'izay fotoana izay. Eo ihany koa ny YouTube dia afantatra ao satria mety hivadika matetitetika antsika atsoatsy ary koa 100% adventiste sy ny groupe na ny page lin. Ny programmantsika androany dia hiaraka amin'ny araka ny teneniko anareo teo hoe 100% adventiste lin. Eo ihany koa ny YouTube mivantana izay hitanao amin'ny teafantatrao.com raha ohatra ka manitikitika ny sainao ao anatin'ny YouTube izany fandaharan'izany. Ny programmantsika androany dia miaraka aminao androany dia miaraka amin'ny teny fampahiresana izay hitako tao amin'ny tsiori izay nafinaritra be mihitsy na nijery anazy ho resadresaka aminao androany. Eo ihany koa ny 10 minitra ny sekoly sabata izay miresadresaka momba ny velon'ny teny angamba izay raha zitra ao amin'ny Levitikos toko 5 no resahantsika androany. Ary ny herinandro ny fifandraisana miaraka amin'ny pasteur Elder Randriana Soro Nalimboly toky ery talian'ny fifandraisana FM NO ary farany hiaraka amin'ny Jason Legrand artsika. Ndao artsika iresadresaka momba n'ity zavatra nisoratany Tsiori rakotoary John aty izay mahafinaritra be indrindra ho jerevako amin'ny écran satria tsy nanomana koa izany hoe tsy afaka mijery ianareo amin'ny écran zany fa tsy maintsy mijery azy satria kely loatra ny écran koa ao amin'ny écran na misy ana amin'izao fotoana izao. Raha azoko ataoko ve ny manao anazy ngezangeza amin'izay fotoana izao fantatrao ve rakotoary John Tsiori. Marobe ny toe-javatra mandalo sy misy eto amin'ny firenena misy eto amin'izao tontolo izao. Maro ny olana miakatra ny vidim-piainana aretina fahafatesana ady any amin'ny firenena maro. Voalohany maro no efa very hevitra tsy mahita vahaolana na dia ireo manam-pahaizana indrindra aza kristianina ianao mpanarady any Kristy. Faharoa, rehefa mahatoky ny teny fikasana sy mino azy ianao dia azo antoka fa mandeha ho azy ny fiainanao araka ny voalazany io. Rehefa ampy fifandraisana aminy ianao ary mandray ampony teniny dia mino fa amaly ny etaetanao sy antanteraka ny fikasanao Andriamanitra. Namela afatra ho antsika izy hoe tsy afaka manantanteraka na inona ianao raha tsy amin'ny alalany noho izany Salamo toko 7:30 andininy 7 ka hatramin'ny 5 izay vantsika hoe matokia an Jehovah anao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia omena anao izy izay irin'ny vonao akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Zany zavatra zany dia hoentintsika hiandrandrana ny voninahitr'Andriamanitra amezantsika hery anazy amin'izao maraina zao eto amin'ity radio RFM 2A ty tsy mandeha direct any amin'ny radio angamba izy tena sy maintsy mandeha ato zany zafady. Ok, zay izy fa mandeha direct any amin'ny radio zany hoe ezahantsika zany appliqué. Ok, tsy maninona fa tsy alevantsika izy anao satria tsy voahoma koa no nanao anazy hatramin'ny voalohany. Resadresaka eto amin'ny Facebook tsika, resadresaka eto amin'ny ty fandaharana ity. Alohan'izany araka ny teneniko anareo teo dia miala tsiny satria miasa rery ny tena raha ohatra anareo ka mahita ny zavatra atao anaty satria tsy nialomeko ny caméra ao aorianao dia ho hitanareo tsara fa miankina tanteraka amin'ny miankina tanteraka amin'ny zavatra zay tokony ataontsika no anatanterantsika an'izany zavatra izany. Hiaraka iondrika isika dia hiaraka hiantso ny anaran'Andriamanitra amin'ity marain'ity mba hamezam-boninahitra antsika amin'ity voalohan'ny andro ny herinandro ity mandrapatonga ny zoma ary hanomanantsika ny sabata manaraka amin'ny sabata manaraka. Andro voalohany amin'ny herinandro izay hoentsika hifalifaliana satria nomeny fahasoavantsika, nomeny fitiavana, nomeny hery ary nomeny tombonandro indray hiaraka amin'ny anaja sy amin'ny voninahitra ny anarany amin'izao andro izao. Apetraka eo ampelantanàna mandrakariva Jehovah ity voalohan'ny herinandro ity, izay andro voalohany
hoentinay anandratra sady ny etaetaponay mba angatahanay aminao finoana indrindraindrindra mba angatahanay aminao hery sy tanjaka ary angatahanay aminao an'izany atao hoe fahaizana manatanteraka an'ity asa goavana izay nomenao anay ity. Ampio izay mba hitondra izany eo ambanin'ny elatrao, eo ambanin'ny eo akaikinao mandrakariva mba tsy hivoaka na hiteniteny foana na hanao zavatra tsy mendrika amin'ny hafa. Vahoaka ny fitiavanao no hanenika anay fa izay ilay atao hoe fitaratra ambony indrindra hoentina ampisehoana amin'ny hafa fa Jehovah Ray Masina ianao. Aoka tsy ho hisy fahatezerana ny zavatra rehetra izay miseho aminay mandritra nyity herinandro ity manomboka amin'ny andro androany ka hatramin'ny andro fahaenina hatramin'ny andro izay alohan'ny hanombohanay ny sabata manaraka indray. Aroka ny sabatany manaraka ho feno fitiavana, ho feno fanandratana ny voninahitra hatrany hatrany. Apetraka eo am-pelantanan'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny ary tompoko, alohan'ny hanombohantsika anazy angamba dia tsara no mba te handefanareo hira anankiray indray ahako satria tsy maintsy manomana tsikelikely satria programantsika manaraka. Zafady. Wow, tsisy écran intsony ahako. Zafady. Alala, ao anatin'ny 10 minitra sekoly sabata isika dia velon'ny teniny leventsika toko 5:4. Misy ohatrany problème kely satria miasa irery ny tena amin'izay fotoana izay dia ainareo ihany ataontsika heno hira anankiray raha tafavoakako mamoaka anazy rehefa tsy tafavoakako moa izy inona ny azoko atao, tsy hitako raha ny ametrahako anazy amin'izao fotoana izao vetivetiky tsy hitako hatramin'ny nametrahako anazy tsy maninona na eno afatra kely anankiray angambontsika satria tsy hitako ilay zavatra no enregistreko nefa vao hitako vao teo izy. Manomana fa tsy afaka manao zavatra mahafinaritra. Ataontsika eno hira anankiray dia bon périphérique avy azoa ataontsika eno an'ity raha mandeha izy tsy mandeha koa. Ok, tsy maninona, hiaraka aminao ahako dia ampisehoanao ny ok, avelako ohatran'izao aloha satria manomana zavatra anankiray ahako dia hiaraka amin'ny 10 minitra sekoly sabata tsika. Levitikosy toko 10. Ary raha misy manota satria mandreny feon'ny fampianianana sady vavolombelona nahita na nahalala nefa tsy nanambary izy ka mameloka azy izany na misy mikasika izay zavatra tsy madio na ny fatin'ny biby dia tsy madio na ny fatin'ny biby fiompy izay tsy madio na ny fatin'ny biby mandady na mikisaka izay tsy madio nefa tsy hitany izany ka mahaloto sy mameloka azy izany na misy mikasika ny faloton'ny olona dia izay falotony rehetra na inona nefa tsy hitany izany rehefa fantany izany ka mameloka azy na misy mianina ka miteniteny foana amin'ny molotra hanao ratsy na hanao soa na inona tenitenen'ny olona foana ka asiany fianianana nefa tsy hitany izany rehefa fantany fa meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy. Koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy
dia hiaiky izay zavatra nanontany, ary hitondra ny saziny ho an'i Jehova noho ny fahotany izay nataony izy, dia ondro vavy na osy vavy, nefa izay vantony ho fanatitra noho ny ota, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany. Ary raha tsy tratry ny ananany izany dia hitondra domona roa na zana-boromailala roa ho an'i Jehova izy ho saziny noho ny nanontany, ka ny anankiray atao fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra odorana. Dia hitondra ireo eo am-pisorona izy, ary ny mpisorona kosa anatitra ny iray aloha ho fanatitra noho ny ota, ka ho tapahany amin'ny hoho ny lohany ho afaka mivozony fa tsy ho enteriny izy. Ary hamafazany eo amin'ny rindrin'ny alitara ny rano fanatitra noho ny ota, ary ny raha sisa ho fiazany eo ambodin'ny alitara dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny iray kosa dia ataony fanatitra odorana araka ny fanao, ary mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia avelany elony. Fa raha tsy tratry ny ananany koa ny domona roa na ny zana-boromailala roa, dia hitondra ny fanatiny noho ny fahotany izy, dia koba tsara toto ampafolo ny efa ho fanatitra noho ny ota, tsy asiany diloilo izany, ary tsy asiany ditin-kazo manopofona, fa fanatitra noho ny ota izany. Dia hitondra azy eo amin'ny mpisorona izy, ary androfany mpisorona eran-tanan'ila ho fanatim-pahatsiarovana avy aminy, ka odorany ho fofona eo ambonin'ny alitara miaraka ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova, dia fanatitra noho ny ota izany. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony tamin'ny anankiray amin'ireo, dia avelany elony, ary ho an'ny mpisorona ny sisa ataony fanatitra ho aniny. Ny fanatim-panolerana. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manao izay mahadiso ka manota atsinany amin'ny zava-masin'i Jehova, dia hitondra ny fanatim-panolerany ho an'i Jehova izy, dia ondry lahy tsy misy kilemy, koa sekely volafotsy no anombanana ho azy araka ny sekely masina ho fanatim-panolerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia onerany, ary ampino ho tonga avy fahaenina ka atolony amin'ny mpisorona, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy atao fanatim-panolerana, dia avelany elony. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony atao ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehova, nefa tsy fantana izany ka mahameloka azy, ary mitondra ny elony izy, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilemy izy araka ny anombanana ho azy ho fanatim-panolerana ho an'ny mpisorona, ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny ota tsinahy izay nahadiso azy, nefa tsy fantany, dia avelany elony, dia fanatim-panolerana izany, fa efa meloka tamin'i Jehova tokoa izy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehova, fa mandainga amin'ny namany ny amin'izay nampitehirizina azy, na amin'ny zavatra nanontany ho tsatoka, na amin'izay nalainy akeriny, na efa nampahory ny namany, na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany, sady ny anintso-to ny amin'izay mety ho fahotan'ny olona, satria nanota izy ka meloka, dia hanonitra izay nalainy akeriny, na izay tamin'ny fampahoriana, na izay nampitehirizina, na izay zavatra very hitany, na izay rehetra ny anianany tsy to, dia hanonitra toraka izany izy, sady hanampy azy koa ho tonga avy fahaenina ka omeny ilay tompon-javatra amin'ny andro hanateran'ny fanatim-panolerana. Ary ny fanatim-panolerana hoentiny ho an'i Jehova dia ondry lahy tsy misy kilema araka ny anombanana ho azy ho fanatim-panolerana ho an'ny mpisorona. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehova
dia avela ny elony na inona fahazoana nataony. Amen. Levitikosy toko 10. Ary Ampifaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika. Ampifaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao fandaharana hanovozantsika hery manokana miaraka amin'ny sampana fifandraisana izao. Mbola ao anatin'ny herinandro fiaraha-mivavaky ny sampana fifandraisana isika, ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe fifandraisana ho amin'ny iraka. Andro fafito isika androany dia hijery lohateny manokana. Mialoha izany andeha isika hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra eo, anokatra ny teninao izahay hijery ny taridalana manokana ho amin'ity andro androany ity. Aoka ny fanahinao hikasika ny fo sy ny sainay, ahafahanay mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo dia lohateny manokana no jerentsika androany, izay manao hoe fifandraisana amin'ny alalan'ireo tambazotra mpifandraisana. Mifantoka bebe kokoa amin'ny bokin'ny Romanina toko 15 andininy 7. Romanina toko 15 andininy 7, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisana dia afaka mifandray amin'ny olona maro isan-karazany isika, ary tsy vitsy amintsika adventista ihany koa no mampiasa izany mba hifandraisantsika. Amin'ny maha-adventista tsika dia mampita hafatra amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy isika mba hizarana ny filazantsara araky ny fototra adventista. Ny fandrosoan'ny tambazotra sosialy dia mampiova tanteraka ny fomba fifandraisana eo amin'ny olona samy olona, ary izany dia nanokatra varavarana lehibe ho antsika mpianatry Kristy amin'izao andro farany izao, mba hamalitsika ny antson'i Jesosy ao Matteo toko 7:7, ilay manao hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ireo sehatra ireo dia azo ampiasaina ho fitaovana mahery vaika hizarana ny filazantsara, indrindra ao anatin'ny tontolo iray izay ahafahan'ny olona tapitrisany maro mifandray antserasera isan'andro, dia tokony hararotintsika koa izany. Ho an'ny fiangonana adventista, ny fampiasana tambazotra sosialy dia fomba ampielezana ny hafatra ankehitriny momba ny fanantenana sy ny famonjena, ka mifanaraka amin'ny fitsipika ara-baiboly izany. Andeha aloha jerentsika voalohany ny fitoriana antserasera. Fitoriana antserasera fanitarana ny asa fitoriana izay efa mahazatra antsika. Ny tambazotra sosialy dia manampy handresena ny sakana na ny faritra ara-jeografika sy ara-kolotsaina. Mifamaofao ao ny fampiasana ny tambazotra serasera sy tambazotra sosialy zany, dia misy ireo faritra sy kolotsaina maro isan-karazany izay tafiditra izany. Ary amin'ny alalan'ireo lahatsary, ireo lahatsoratra na ny podcast ozy mahazatra antsika fomba fitentsika andavanandro, dia azo atao tsara ny mahatratra ireo olona izay tsy mbola naheno ny momba an'i Kristy amin'ny alalan'izy ireny. Dia azo atao tsara ihany koa ny manatanteraka ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Asany Apôstôly manao hoe ho vavolombeloko ianareo eny hatrany amin'ny farantany. Ankehitriny ireo farantany ireo
dia tafiditra ao anatin'n'io sehatra numerika io. Ka mora no atongava ny afatry ny filazantsara ny lalan'ny fampiasana ny tambazotra serasera satria naiza dia tongany avokoa izany. Tsy voasaka ny sakana geografika sy ny kolotsaina zany ny fampiasana azy io, fa tafiditra any avokoa isika. Hitantsika ombenimbeny ireo mpitandrina adventista mampiasa YouTube na Facebook izarana toroteny sy fampianarana ara-baiboly. Misy koa vondrona Facebook izay ahafahan'ny mpino mifampizara traikefa ara-panahy. Rehefa ampiasaina tsara ireo fitaovana ireo dia lasa lalak'izorana hanatonana ireo izay mbola lavitra any Kristy. Faharoa, fanajana ny soatavina adventista eo amin'ny fifandraisana. Ny fiangonana adventista dia manome lanja ny fifandraisana miorina amin'ny fahamarinana. Izay dia tsy tokony ho adinoantsika mandrakariva. Ny fanajana ny soatoavina marina ara-baiboly. Izany hoe raha mampiasa tambajotra sosialy zany isika dia tokony taratry ny toetran'i Kristy ny zavatra rehetra izay ataontsika ao. Ka ialana ny ady-hevitra tsy mahasoa, ny fanahintsika izay tsy ilaina sy ny resaka fankahalana sy fanenjehana maro isan-karazany. Hoy Paoly ao amin'ny Efesianina 4:1-20. Aminaran'i Jesosy, aoka tsy ho alokon'ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana, arak'izay tokony hanaovana mba ahazoan'ny miaino fahasoavana. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo manao famoahana andian-teny masina miaraka amin'ny sary manentana sy ny fanomezana fijoroana vavolombelona. Noho izany izy ireny dia afaka manampy ny mpino sy mandrisika ny olona hitady lalana ara-panahy. Ny foibetsika dia manome lanja ny fitoriana ny lalan'ny tambajotra serasera, ka manana ireto pejy manaraka ireto dia ny communication yoka, groupe Facebook izy io, sy ny Hope Channel Oceany Indienne, pejy Facebook izay manaprofo ny fahombiazan'ny fitoriana an-tserasera amin'ny lalan'ny fitantarana, fiovampo sy toroteny izay mitondra hafatra manatratra olona atapitrisana. Noho izany, aza dino ilay tenin'ny Paoly teo hoe aoka tsy alokon'ny vavanareo ny teny maloto, fa aoka ny teny sy ireo lahatsary sy lahateny izay zaraintsika amin'ny tambazotra fifandraisana dia teny mitondra fiovana sy mitondra fahasoavana ho amin'ireo izay miaino sy mandray izany. Fahatelo, ohatra ara-baiboly amin'ny fampiasana ireo fitaovana misy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny testamenta taloha, Jehova dia mampiasa fomba samihafa ny fandraisany tamin'ny vahoakany. Haitsika tsara tamin'izany fotoana izany toy ny amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny fahitana maro isan-karazany amin'ireo olona izay voafidiny anao izany. Ankehitriny ny tambajotra sosialy dia heverina fa fitaovana moderna ampiasaintsika ampitana ny hafatra avy amin'i Jesosy. Izay no ampiasaintsika izany tambajotra sosialy izany. Jesosy tenany mihitsy aza nampiasa ny fitaovana nananany tamin'ny fotoan'andrana toy ny fitoriana teny tena tendrombohitra sy eny amoron-dranomasina izay niangonany ny olona maro. Toy izany koa atsoina isika hampiasa ity kianja numerika ity toy ny Facebook, ny WhatsApp, ny Instagram, iny mety ny TikTok, mba hanatonantsika ireo izay mitady ny fahamarinana. Azadino fa any amin'izy ireny no iangonany olona betsaka, koa andeha rarotintsika koa izarantsika ny fahamarinana izany. Rehefa malala dia ny mbola manana fahafahana isika dia andeha ho ararotintsika ny fampiasantsika izany sehatra numerika izany ho fanafainganana ny fiavian'i Jesosy. Ny fahaefatra, torohevitra ho antsika mpino izay mampiasa izany tambajotra serasera izany. Ao amin'ny obolana 2:1-7 dia misy teny manao tahaka izao hoe akino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay sainao. Ireto ary misy torohevitra vitsivitsy azontsika ampiarina ny amin'ny fampiasana izany. Voalohany, mizara votoatiny manome aingam-panahy sy fanabeazana. Ho antsika izay mampiasa ny tambajotra serasera zany dia aoka isika izara votoatiny manome aingam-panahy sy ny fanabeazana. Zany hoe lahatsoratra
na andiny teny masina mizara fijorona vavolombelona na hevitra ara-panahy tsotra dia mety hikasika ny fo ny olona anankiray izay miaino sy mijery izany. Ohatra, ao amin'ny Filipiana 4:7-20 misy ilay teny diso haitsika loatra, mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Ny fizarantsika izany dia mety ho fampahirezana lehibe ho an'ny olona anankiray izay miatrika zavatsarotra. Faharoa, mampiasa sary sy lahatsary manintona, izany hoe ny sary na ny infografika hozy izy tsika na ny horonan-tsary no mametraka ny hafatra ao am-pon'ny mpijery aingana kokoa. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa izany. Mifandray amin'ny mpanaraka, raha manana pejy isika, raha manana grupy dia mifandray amin'ireny mpanaraka antsika ireny, mamaly fanehoan-kevitra, ampahendrena araka ny fitarian'ny fanahy masina. Manontany ihany koa isika mba hanamafisana ny fifandraisana. Azontsika atao ihany koa ny miara-miasa amin'ny mpiara-mikambana hafa ao anatin'ilay groupe zany na ilay pejy, miaraka mpino hafa. Azonao atao ny manomana fanentanana ara-panahy antserasera zany, toy ny fotoam-pivavahana, ifaharimbonana mba hifampitondrana mbavaka ho an'ny tsirairay izay mpikambana ao anatin'izany groupe izany. Azontsika atao ihany koa ny mijanona ho marina sy tsy mivadika. Zava-dehibe loatra izany, mijanona ho marina sy tsy mivadika. Izany hoe ny fijoroana vavolombelona manokana dia mahery vaika. Ny fizarana ny fomba nanehoan'Andriamanitra ny asany teo amin'ny fiainanao dia mety hikasika fo maro izany, ary atonga ny mpijery sy miaino izany ovaova ihany koa. Aza mandamy fotoana amin'ny ady hevitra tsy mahasoa. Betsaka ireo ady hevitra tsy mahasoa ao anatin'ny tambazotra sosialy, aza mandamy fotoana amin'ireny, tsy mahasoa ny fanahy ireny, fa aoka kosa hifantoka amin'ny famonjena isika. Ry fiangonana malala, izao ny voasoratra ao amin'ny boky nosoratan'ny mpanompo vavy ny Tompo Ellen White, manuscrit pejy 512, nosoratana tamin'ny taona 1799 izany. Izao ny voalazany: ireo teny feno hatsara-panahy sy fifandraisana am-panajana dia afaka mandresy fo sy manokatra varavarana izay tsy azon'ny hery na fahefana atao. Ireo teny feno hatsara-panahy sy fifandraisana am-panajana dia afaka mandresy fo sy manokatra varavarana izay tsy azon'ny hery na fahefana hafa atao. Araka ny voalaza teny am-piandohana ao amin'ny Romanina 5:17 dia misy teny manao tahaka izao: koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitran'Andriamanitra. Ry mpijery hajaina, andeha ho araraotintsika ny fahafahana mifandray sy mizara ny afa-pamonjena ny alalan'ny tambazotra-pifandraisana sy ny sosialy, satria manana iraka manokana isika izay tsy maintsy hotoriana. Mirary aho mba ho tanteraka aminao any ny fahasoavan'ny Tompo, ka ho mpandray anjara mavitrika amin'izany asa-pamonjena izany ianao. Amen. Ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra io, misaotra anao izahay satria nosokafanao ny sainay tamin'ny alalan'ny teninao sy ny taridalana tamin'ity androany ity. Ahatonga anay hampiasa hampamendrehana ny tambazotra-pifandraisana sy ny tambazotra sosialy maro isan-karazany. Ampio izahay no alalan'ny fanahinao mba hahaizanay mifehy sy mampiasa izany ho fanafianganana ny fiavianao fandroany izay tsy ho ela intsony. Angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ok, nahafinaritra anareo angamba ny heno anazy iny a. Misy eritreretantsika tsara mihitsiny a amin'izay zavatra zay. Misy alohan'ny amarana antsika ny ty fotoana ty dia tiako ho fantatrareo fa marina tsy azo lavina ny zavatra rehetra izay niteneniny teo. Izany hoe tsy tokony ho tezitezitra sika, tsy tokony ho misy zavatra izay mety mandreraka any hafa zavatra ho tenenitsika zany, satria isika ao anatin'ny atao hoe
mpino zay mitana ny fahamarinana ary afaka miteny hoe itsika rery ihany no manana ny fahamarinana satria itsika rery ihany no mitandrina ny sabata mino an' Jesosy miezaka manaja ny didy folo sy ny didy rehetra izay nisoratany Moizy soratanan'ny Moizy satria tsy mitandrina didy folo dia ratsan-tanan'Andriamanitra mitondra ny zavatra io. Zany hoe tsy tokony hisy entsikentsika nefa tsika ihany koa dia ao anatin'ny Apokalipsy toko 4:10 andininy 1:1-2 dia misy zavatra mavesatra izay tsy maintsy tenentsika tsirairay avy. Tsy tokony hoentina amin'ny fahatezerana zany satria ireo olona rehetrarehetra ireo dia miandry ny fahaizantsika mapita an'izany havatra zany. Mapita an'izany havatra zany tsika dia tsy tokony amin'ny fahatezerana mitsy araka ny teneny teo nefa kosa zavatra tsy maintsy tenenina satria ao anatiny eo izy dia miteny hoe Babilôna raha mbola manaraka an'izay ataon'ny Babilôna ianao dia misotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra na ohatrohatran'izay zany satria tsy manana baibola eto ambanika eto. Zay zavatra zay dia tsara ho tenenina satria anjaran'ilay 144,000 amin'ny farany no araka amin'ny fahalalako anazy no mitondra mahazo an'ilay fanentanana avy any amin'ny fanahy masina mitondra an'ireo olona ireo mivoaka ao anatin'ny Babilôna maloto satria Babilôna dia fantatsika tsara fa vehivavy janga mipetraka eo ambonin'ny rano azo tenenina zany zavatra zany ary zay zavatra zay tsy tatin'Andriamanitra mila tenenina zany hoe mba hahafahan'izy ireo mivoaka ao anatin'io Babilôna maloto io mba hiaraka ao satria tsy fantatra hoe iza no any amin'ny fiainana mandrakizay iza no mijanona eto raha ohatra ka fantatsika tsirairay avy zany angamba efa ela ny tongo Jesosy fa anjarantsika ny miezaka ao mandroso makany any amin'io fahamarinana lavorary io tsy afaka manao tsinotsinona mihitsy tsika amin'izay zavatra zay satria nahoana ho iako satria Andriamanitra dia manampy antsika, ny fanahy masina dia manampy antsika, tsy afaka manao nintsika raha tsy miaraka amin'ny baiboly. Zay zavatra zay zavatra hoentina voalohany indrindra hoentina satria raha hiteny ianao hoe tsy hitondra baiboly ako andeha hitory ny filazantsara araka ny tambazotra sy ny karazany ireo raha ohatra ka hiteniteny foana ho raisiko ohatran'izao tsy hety mihitsy zany satria ny baiboly dia ao anatin'ny zavatra hoentin'ny fanahy masina, soratra masina, teny izay nomen'Andriamanitra ny vahoakany mba hahafahan'ny vahoaka mitondra an'izany olona rehetra zany any amin'ny fiainana mandrakizay. Aza vela mandeha irery mihitsy zany tenin'ny fanahy masina zany herin'ny fanahy masina manampy anao zany fa aoka hibanjintsika hibanjina an' Jesosy eo amin'ny fitoerana masina indrindra amin'izao fotoana zao hitarika an'ity lalany ity. Ny Laodikea tompoko averiko ihany dia tsy natao ho ataoko tao amin'ny raha afaka jerena roa ilay zavatra nilefako tao amin'ny pejiko tao ihany koa natao amin'ny 100% adventiste na any amin'ilay dia izay ny tena izy manelingelina itsika manelingelina fa mitondra ny fahamarinana tsy misy afarantsika ihany no manana an'io fahamarinana io ary atahoran'ny olona tsika. Te resadresaka aminao ahako satria mbola vitako hatramin'ny farany izy hoe maninona no ezahana hopitehanao ny boky rehetrarehetra nosoratany Ellen Godwite. Maninona no ezahana hopitehana io ary avaiza ny fototra miezaka manapotika ny boky io na ao amintsika raha dia misy tsy mino ny zavatra rehetrarehetra izay nosoratany tsy mino fa manao tsinotsinona ny zavatra rehetra izay soratany. Maninona no ezahana hopitehana io zavatra io satria manelingelina ny hafa ny zavatra voasoratra rehetrarehetra ao anatin'io nefa misy fahamarinana lehibe tokoa ary anisan'izany ilay vehivavy janga izay miezaka mihitsy manapotika manao an'izay tsy fankazahoantsika ao anatin'io boky io. Anjarantsika rehetrarehetra no mitandrina hoe aiza ny lalana tokony aleha, aiza ny zavatra tokony atao mba hahafahantsika manatanteraka an'ity teny manokana izay afatra manokana izay anjarantsika io afatra manokana io mba hahafahantsika mivoana ao anatin'ilay atao hoe grande tribulation le 144,000 ihany no afaka zao tsika dia efa manomboka tsy misy andavako an'izany mihitsy marina be mihitsy tsy maintsy manomboka tsika amin'izao fotoana zao fa eo ihany koa ny 144,000 izay manao an'le asa farany nahazo an'le teny afatra farany mba hahafahantsika mahafahantsika mitondra an'ireo olona roa hivoaka ao amin'ny Babilôna. Andriamanitra dia niteny hoe mivoaka ao nareo ry Babilôna amin'izay andro izay tsika no mahazo an'izany atao hoe
hery miafina hery matanjaka be amin'ny tsirairay avy mba hahafahana miteny ary betsaka ny andray an'izany hafatra zany ka hivoaka ao anatin'io Babilôna ngeza be io. Tadio fa na misy ary amin'izao fotoana zao ny trompetra ny so sy ny karazany mbola tsy tonga ny amin'ny loza antsika amin'izao fotoana zao na misy ary ny trompetra dia ao anatin'ny trompetra zany hoe fanairana farany ao anatin'io no hivoahan'ireo olona ireo ao anatin'ny Babilôna ngeza indrindra araka ny fahalalako anazy. Ho faranantsika amin'ny Jason Legrand ity zavatra ity. Faranantsika ao anatin'ny Jason Legrand ity zavatra ity nefa kosa tiako ho fantatra hoe tsika rehetrarehetra avy dia afaka ho manao zavatra araka ny voalazan'ilay pasteur le talian'ny fobeny FM nao ina afaka ny tsirairay avy mametraka zavatra eo amin'ny Facebook satria misy amin'izao fotoana zao ny manompa, misy ihany koa ny manao tsintsinina ny zavatra rehetra izay ataony amin'ny izao fotoana zao. Tsy misy tokony atahoranao raha mamoaka zavatra amin'ny baiboly ianao tsy misy mihitsy tokony atahorantsika rehetrarehetra avy raha anao zavatra amin'ny baiboly. Commence ton dimanche. Anao zavatra amin'ny Facebook tsika na TikTok na ihany koa ny atao hoe hitako ny kamerako tsy maninona na atao ihany koa hoe ny ahoana reny filazako anazy za miala tsiny tompoko ny atao ihany koa hoe TikTok, Instagram, Facebook satria betsaka ny olona manompa amin'izao fotoana zao ao anatin'io toerana misy an'io tambazotra kely mahafinaritra io, betsaka manompa, betsaka manao tsinontsinina an'Andriamanitra. Itsika ihany koa dia anisany ny atao hoe apinga, anisany ny atao hoe ery anankiray miafina entin'Andriamanitra anatanteraka ny asa io izay manomboka nefa hitanareo manomboka ohatran'izao ohatran'ny nampisehoako anareo teo ny plateforme ampiasaiko ao anatin'ity tambazotra ity mba hahafahanareo mihaino zany hoe normalement faniriana zany normalement ny olona rehetrarehetra izay afaka manao dia tokony hanao afaka hiteny afaka mizara an'izany fahamarinana zany fa tsy miteniteny fotsiny fa tsy maintsy miala ao anatin'ny baiboly. Ndao tsika hiaraka amin'ny Jason amin'ity farany ity dia misy zavatra holazaiko anareo rehefa avy eo. Commence ton dimanche avec cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci de m'avoir donné la force de voir ce dimanche. Merci pour ta main qui m'a protégé toute la semaine, même quand je ne m'en rendais pas compte. Seigneur, je proclame que ce dimanche ne sera pas un jour ordinaire. Ce dimanche sera un jour de gloire, un jour de percée, un jour de victoire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je ferme la porte à toute attaque spirituelle contre ma vie et ma famille. Que toute chaîne invisible, tout esprit de retard et de confusion soit brisé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ton armée d'anges m'entoure et me défende aujourd'hui. Que tout piège placé sur mon chemin soit exposé et détruit au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma journée de paix, de force et de faveur divine. Change mes pleurs en témoignages. Transforme mes combats en miracles. Aujourd'hui, j'avance comme un enfant du ciel, comme un vainqueur. Seigneur, aucun obstacle ne tiendra devant la puissance de ton nom. Je déclare la bénédiction dans ma maison, la guérison dans mon corps et la prospérité dans mon travail. Seigneur, que le ciel s'ouvre au-dessus de moi. Au nom du Père. Voilà. Eny zany lay vavaka farany irahako amin'ny nirahanantsika tamin'ny Jason Legrand androany zany hoe irahana tamin'ny Jason Legrand androany iny vavaka iny nafinaritra ny anazy satria efa elany tsy nampiasa anazy satria tsy manam-potoana mihitsy ary miala tsiny aminareo satria am'le asa manolo ina filazan'izy ity misy an'le vacances aty Canada amin'izao fotoana zao manolo olona be da be mihitsy
aty amin'ny tany misy anaty amin'izao fotoana izao tany hoe tsy afaka manao ninina firy ahako fa de miezaka foana hitondran'izany zavatra zany ho eo amintsika tsirairay avy aza atao mampatezitra anao na aza atao mampaory anao ny zavatra rehetra zay teneniko satria fitiavana ny zavatra rehetra raha ohatra ny ka tsy nahita ako tamin'ny andro izay mba noezahako ahitana de miezaka kosa ako manao satria jambako tamin'izany fotoana zany tsy nalala ny fahamarinana fa rehefa tafiditra ao aminao le fahamarinana rehefa tsy miala amin'ny baiboly ianao de miezaka ianao hitory anao an'izany filazantsana araka an'izany zavatra zany hoe tsy avelanao rery andenderery reo olona reo fa tsy maintsy miezaka ianao atonga anazy ireo mba azo any koa zany fiainana mandrakizay zany satria tsy mora ao miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy mora satria sarotsarotra mihitsy ny raha vao tsy miditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay zany mandreraka be mieritratra le fitsarana farany zay tena mahatonga saina mihitsy mpisehosehoko anareo ohatran'izao ny fomba fiasako ao anatin'ity radio ty efa azo atao le izy azontsika atao tsara mihitsy manao zavatra ohatran'izao ny zavatra rehetrarehetra hitanareo eto efa elany nomanina efa nanomboka tamin'ny 2010 tany 2010 mba ahafahako miasa irery satria tsy zatra miara-miasa aman'olona ako zany tsy hoe nitoetrako satria misy olona zany tsy tiako zany miara-miasa amina ohatran'izany de miezaka zay mahatonga izy misy ohatrany misy erreur foana zay mbola fadisoko zay arezahana no mba ahafahana manao zavatra tsara fadisoko mihitsy zay na ny vadiko raha tsy tiako mikitika ny zavatra rehetrarehetra zay ampiasako eto ok araka ny tokony izy ny pasteur rehetrarehetra aminareo le zavatra nyteneniny teo ny pasteur rehetrarehetra niza mahazo fanampiana zay mampatonga anako mampirisika ny radio Orient ny OPF sy ny karazany reny tokony hanana fitaovana tsara hoentina anaovana zavatra ary ny pasteur zay afaka manao de tokony hanao eo amin'ny 10 taona eo no nanomboako nanaovana koa zavatra ohatran'izao misy caméra presque anaky 9 atao amiko ato anaky 3 no miasa eto zany ny ray tsy misokatra ato amin'ny côté ato ray ato amin'ny devant zay hitanareo eo amin'ny sary io ny ray zay mitifitra anahako ao arina ao tsy hoe reare le izy fa juste ampahafantarana anao hoe afaka manao tsara tsika manao zavatra amin'ny tambazotra mba ahafahantsika mitory ny filazantsara izay ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao azo men'Andriamanitra atsika zany fahefana zany talent donc tsy entina izy sy tiavana le izy tsy entina fa mba manorana afaka manoranareo hoe ty zavatra ty makato raha te hanana zavatra tsara ianao hoentina ampiasaina de ty zavatra ty ny momba ny audio mampiasa maky anankiroa ako mampiasa ordinateur PC anankiray ako mampiasa NDA ako mampiasa karazana ohatrany hoe ATEM mini ako amin'ny caméra mila ATEM mini sy ny karazany reny zany misy jiro anankiroa hitanareo mijoro ry de misy anankiray ato rina ato mba ahafahan'le izy mandrehatra misy azavana satria tsy maroatra maizimaizina aty amin'ny tany misy anaty manao ihany koa ako raha mahafapo anao misy raha ohatra anao ka te hanao radio sarotra aminao no manangana radio web amin'izao fotoana zao manana satria manana an'ilay disque dur any amin'ny hébergement ako any afaka mifampiresaka sika raha izay no ilainao mba ahafahako manampy anao afaka mifampiresaka satria misy koa le izy misy koa satria mandoa ny hébergement ako ao anatin'ny ohatran'izany zany misy manana hatreo amin'ny 2 tera eo ako misy ny site web rehetrarehetra zay amboariko ho an'ny olona sy ny karazany rehetrarehetra zay client ako zany ny radio ako koa ao anatiny eo afaka zany ako amin'izay fotoana zay manao ihany koa raha afaka mihéberger ny radio anao na ny site web anao raha te hanao zavatra momba n'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana zay manomana zavatra anankiray ako fantatsika tsara ngamba fa namoaka zavatra ohatrany hoe mampalahelo kely ako tao anatin'ny Facebook hitako ny hitanareo tsara nresadresaka momba n'ilay atao hoe le zavatra mivoaka amin'izao fotoana zao le hitanareo lay ina moa ny anaran'izy ty le tao a Japon iny lay airlines japonaise iny de io ihany koa lay mpifankatia tratra tao anatin'ny caméra fitiavana tany amin'ny concert anankiray iny be ny zavatra mitranga ohatran'izao amin'izao fotoana zao ary fantatsika tsara fa ny président brésiliana de ohatrany lasa ohatrany Sarkozy izy amin'izao fotoana zao tsy maintsy mitondra
zavatra eny amin'ny tongony bracelet électronique ary ao amin'io zavatra io no iresahako aminao misy zavatra anankiray tiako ho resahana aminao momba ny atao hoe île de la tentation na lay atao ihany koa hoe île des pervers zany hoe histoire tsy haiko na afaka alefako amin'ny Facebook fa mbola angatahako amin'ny Facebook izany tantara izany milazalaza ny toetra ratsy n'ilay mpanan-karena be nividy île tany amin'iny île de Caraïbes iny dia nanao tsy fanao namono tena izy satria natahotra tsy fantatra izy namono tena na ihany koa novononin'ny olona tsy fantatra zany satria tsy mpanao politika amin'izay fotoana izay hitaresaka nareo amin'ny mombany hoe maninona no mivoaka izany zavatra zany amin'izao fotoana izao ohatra nahazo ny peuf de dia sy ny zavatra rehetrarehetra izay mety manahirana mety mandreraka ny saintsika nefa mampatahotra mijery anazy amin'ny atao hoe pédophile na amin'ny atao hoe violence amina vehivavy mahatonga ny olona tsy afaka miaina ara-dalàna intsony. Zany dia anisan'ny famantarana ahafahantsika amin'ny teny fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Misaotra nareo ny ianao hatramin'ny farany manantena fa efa eo anatin'ny adiny iray eo izy ity manantena fa mba hanana fotoana ohatran'izao indray amin'ity herinandro ity mba hafahako miresaka aminao satria novandrareo indray programako lasa miasa alatsinainy hatramin'ny zomahako dia tsy miasa sabotsy lahady miovaova ohatran'izany foana izy amin'ilay tsy ampy mpiasa ao ampiasana amin'izao fotoana izao dia izay no mahatonga an'izany. Misaotra tompoko ny eno hatramin'ny farany. J'ai rien. Ah là là. Ok. Wow. Boom. Tsy haiko na mandeha na tsy mandeha. Ni
Amen.